Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo, mandehana amin'izao herinao zao. Izy andray ny lohatenin'ity video manaraka ity. Raha mijery ny tantaran'ny fiantsoan'Andriamanitra ny Mosesy, dia mahitatsika ravana fa olombelona mitovy amintsika ihany ity Mosesy ity. Amin'ny toko 7 amin'ny Exodosy ny antsoan'Andriamanitra azy. Niseho tamin'ny tao anatin'ny 2 memy Andriamanitra mirehitra afo. Dia niteny taminy hoe mandehana ianao afao any Egypta ny zanak'Israely, mandehana makany amin'ny Farao ianao. Dia ozy amin'ny 1:10 fa ho Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moa aho no ankany amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely ivoaka avy any Egypta. Zany hoe iza moa izay za ve dia havita an'izany? Dia avao dia mbola nitohana izy namaly. Amin'ny toko 4:1 manao hoe ary namaly Mosesy ka nanao hoe tsy ino aho na iain'ny feo izy fa hanao hoe tsy niseho taminao Jehova. Zany hoe iza ny mba iaino aho? Iza ny mba ino izay zavatra ho lazaiko? Tsy ino an'izany reo. Tonga toy izy ireo hoe tsisy Jehova niteny taminao zany. Dia avao nanaon'Andriamanitra afaka gana izy, zany hoe niezaka foana Andriamanitra zany nitarika azy amin'ilay antso. Nanaon'Andriamanitra afaka gana tsy atsy-pahazo nitehany ary ataovy ohatran'izao ny tananao amin'ny toko 4 dia mbola nanday any izy eo amin'ny 10:10. Dia ho Mosesy tamin'i Jehova, Tompo mifona aminao aho. Olona tsy mahay mandahateny aho, na hatrany aloha na hatramin'izao itenenako nitenenanao amin'ny mpanomponao zao aza, fa votsavava sy miadam-piteny aho. Izay zany le fahitan'ny tenany, izay zany le fahalemeny. Ny amin'ny olona tsy mahay miresaka, olona votsavava miadam-piteny aho izy, olona tsy mahay. Zay mihitsy nilazary zao, olona tsy mahay aho. Ary tena be deaibe koa tsika nitratra an'izany fomba fijery zany hoe rehefa irahan'Andriamanitra, antsoin'Andriamanitra dia miteny izay hoe tsy mahay aho. Tena izay mihitsy no midika fa antsoin'Andriamanitra ilay izy. Dia avy eo mitoy ihany tsika eo amin'ny 7:10. Dia tena mbola nandahy mihitsy Mosesy ny amin'ny hoe Tompo mifona aminao aho, irao izay tianao irahana. Zany hoe i Mosesy zany dia tsy nijery ilay antson'Andriamanitra sy ilay mahalehibe an'Andriamanitra, satria Andriamanitra niteny taminy hoe za ohatran'izao zao ny nataoko, zao ny vitako. Tsy izay no hitany, fa ny fahalemeny no mibahana tao an-tsainy. Ny tena no hitany ngeza be ny amin'ny hoe za olona tsy mahay miresaka. Ary io tsy fahaizan'ny Mosesy miresaka io ny ahafahantsika amin'ny comprendre dia mila mijery ny fahazazan'ny Mosesy tsika. Ny amin'ny hoe izy dia olona tsy nanana fahazazana ny korotana izy zany, satria ny tapany voalohany tamin'ny fahazazana no nitezain'ny ray aman-dreny izy, fa rehefa le abebe kely fotsiny izy dia efa lasa indray nitezain'ny Farao. Dia zany hoe nisy an'ilay crise d'identité, hoe sady hébreu no lasa egyptianina, dia tsy hita hoe inona ny tena misy azy. Dia ny olona manana crise d'identité io lasa misy an'ilay hoe fermé, lasa ohatrany hoe mikatona zany dia tsy tena misokatra, dia lasa manginao. Dia tena tratran'izay motsy Mosesy, tratran'izay izy ary zay koa no azo eritreretana ny amin'ny hoe mahatonga azy lasa olona tsy mahay miresaka ohatran'ny intsony. Ary zay nambarina hoe efa hatramin'izay mihitsy izy dia efa ohatran'izay ny toetrako. Nanana an'izay toetra zay izy, izay toetra'izay tena hoe sakana be amin'ilay asa izay nieritreretany azy. Dia avy eo nefa nandehany izy rehefa niresen'Andriamanitra lahatra, dia vao nanomboka kely ilay asa fotsiny izy dia tonga dia tsy tafavoaka, fa tonga dia lasa nikorotana be. Vao mainka ny zanak'Israely lasa nisy problème be dia be tamin'ilay asa izay nataony dia niverina tamin'Andriamanitra izy amin'ny toko 9 dia niteny indray izy manao hoe, ary ny Mosesy niteny teo anatrehan'i Jehova ka manao hoe indro ny zanak'Israely aza tsy mihaino ahy, ka nahoana no iainony Farao ahy, fa izao tsy voaforamolotra. Tsy voaforamolotra. Eo indray zany izy dia tena miteny ilay famorana manko dia hoe fanadiovana. Ny dikan'izany tena mbola mitsapy hoe maloto hoe ilay fahalemena zany mbola mibahana be tao anatin'ny tao foana ihany. Ary izy io koa hoe tsy voaforamolotra azo eritreretina koa iny amin'ny hoe tsy mahay le kolotsaina egyptianina intsony izy, satria efa 10 taona izy no exilé, no niala tany Egypta. Dia 10 taona tateorina izy miverina io. Dia tena hoe efa tsy hay intsony ngamba na le fomba fiteny egyptianina sy ny ohatran'izany ary lasa efa miambakavakany amin'izany izy. Azo eritreretina koa zany hoe zay koa le tiany ambara amin'ny hoe tsy mahay miresaka intsony efa tsy vitako intsony izy. Isaky ny teny avy dia tsy maintsy apitako amin'ny arona foana le zavatra teneniko hoe zao indray tenenina, zao indray atao. Dia tena mibahana be tao an-tsain'ny Mosesy mihitsy io le fahalemeny io. Dia avy eo mbola namafisiny ihany zany eo amin'ny 10:10 amin'ny hoe ary Mosesy niteny teo anatrehan'i Jehova ka nanao hoe indro tsy voaforamolotra aho ka aiza no iainony Farao ahy. Tsy voaforamolotra zany hoe tena mibahana be tao an-tsain'ny Mosesy ravana ny fahalemeny.
Zako androany tena teteny amintsika fa be dehibe tsika no rehefa atsoan'Andriamanitra na irahan'Andriamanitra dia ny fahalementsika no mibahana be eo amin'ny saintsika. Le fahalemena io dia tsy inona fa mety io cicatrice ny lasanao io. Asa na mety nisy zavatra nataonao taloha, na mety hoe nisy fahotana goavana be vitanao taloha, mety hoe asa divorcé ianao na nanala zaza ianao na nisy zavatra tena hoe neopapana vitanao mihitsy, na mety hoe be voka niteraka tsy nanambady ianao sy ny ohatran'izany, dia ireny lasanao reny no lasa sakana be mihitsy anaovanao ny asan'Andriamanitra izay iantson'Andriamanitra anao. Nefa ianao mahatsiaro hoe ohatran'ny misy antson'Andriamanitra ty amiko. Dia mieritreritra koa ny olona hoe zavy dia olona zara olona tsisy diplôma akory, zara olona mahantra kely. Ary izay koa nahazo ny Gideona io resaka fahantrana io, satria Gideona koa ny mpitsara toko 4:5 dia nantson'Andriamanitra io zay ndahana, satria nampahoriany ny Midianina indray ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Dia nantson'ilay anjelin'i Jehova izy manao hoe mandehana ianao afao amin'ny tanan'ny Midianina ny zanak'Israely. Dia izao ny ambarana amin'ny toko 5:12 manao hoe fa hoy izy indrisy tompo ataoko ahoana no famonjin'ny Israely. Ny mpianakaviko no malahelo indrindra amin'ny Manase, ary izao no kely indrindra amin'ny ankohonany raiko. Zany hoe malahelo indrindra zany hoe zay no mahantra indrindra amin'ny fianakavianay, ary zara ny olona zandry ny olona indrindrako ahoana no ahavitako an'izany zavatra zany. Ary zay be dehibe mihitsy ny olona izay nirahan'Andriamanitra nahatsiaro ny hoe misy fahalemena, dia le fahalemena lasa sakana, tsy ahafahana miroso amin'izay antson'Andriamanitra zay. Ary zay no nahatonga le tenin'Andriamanitra manao hoe mandehana amin'izao herinao izao. Vonjeo ny Israely amin'ny tanan'ny Midianina, tsy efa naniraka anao vaho. Ary averina amintsika koa zany ravana amin'ny teny ity, aza be excuse, aza be fanahina, aza matahotra. Fa rehefa niantso anao Andriamanitra, anao ny asany dia fantany tsara mihitsy ho fahalemenao io. Fantany tsara mihitsy ny lasanao. Fantany tsara mihitsy ny zavatra efa nataonao taloha sy ny zavatra vitanao, fa tsy izany. Tsy miankina amin'izany ny fahombiazanao. Tsy miankina amin'izany, fa miankina amin'ny herin'Andriamanitra izay miasa ao anatinao. Ary fantary tsara ravana fa io Andriamanitra io dia tena tia miantso an'ireny olona kelikely hery reny mihitsy mba hanehoany ny fahalebiazany. Tia miantso an'ireny olona hoe tsy mahay reny mihitsy hanehoany ny fahatanterahany. Mosesy ve dia tsy nahay, vitany ihany anie ilay asa nampanaovina azy, vitany. Tafavoaka tao ihany ny zanak'Israely, na dia efa 700 taona aza ny zanak'Israely gadra tao, tafavoaka ny tao ihany. I Gideona nahavita nanafaka ny zanak'Israely ihany izy, satria Andriamanitra io ravana tsy adalo io rehefa miantso anao, fa fantany izay antsony. Ary na i Paoly aza dia nanana an'izany koa ny amin'ny hoe i Paoly fantatsika tsara fa ampy anao ny fahasoavako izy Andriamanitra taminy. Nanana fahalemena koa Paoly amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Korintiana 2:12 rehefa vakitsika, dia nisy tsilo izy, zany hoe nisy aretina zany teo amin'ny vatany. Dia io aretina io tsy nety afaka mihitsy, nefa izy olona mitory tena, mitory ny herin'Andriamanitra, mitory ny fahalebiazan'Andriamanitra, nefa le aretina tsy nety afaka taminy. Iny tena ao sy nangataka tamin'Andriamanitra mba hisoro amiko io zavatra io. Fa dia izao izy Andriamanitra fotsiny taminy manao hoe nefa ho izy tamiko ampy anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Le fahalemenao, le zavatra ohatran'ny manakanakana anao io mihitsy nanehoan'Andriamanitra ny heriny. Indraindray manko ao tokantrano asa mety hoe irahan'Andriamanitra anao nefa ny zanako maditra be toy izany hoe ahoana moa ny henoan'ny olona ako, ny zanako raha tsy voateniko, ny zanako raha maditra be ohatran'inona jereo ny ataon'ny zanako. Na ny vadinao koa aza angamba ny tena hoe le vadinao aza tena le olona tena hitapokitapiranena mihitsy hoe olona mamitoka, olona mpanao an'izao, nefa ianao mantsony ny tompo anao ny asan'Andriamanitra izy anao manao hoe ka ny vadiko raha ve olona tsy voateniko akory ato an-tranoko ka ahoana. Ohatran'izay mihitsy ny nahazo an'i Mosesy. Hoe ny zanak'Israely aza tsy mihaino ahy, dia Mosesy ve dia hihaino ahy, i Farao ve dia hihaino ahy. Tena izay mihitsy ilay izy. Fa za androany tehiteny aminao ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay nambaran'ny Paoly ihany amin'ny hoe ny adalan'izao tontolo izao mihitsy no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny endry, ny malemy amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny mahery, ny varazana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidian'Andriamanitra, dia ny atao hoe tsy misy aza mba hahafoana ny misy. Mandehana amin'izao herinao izao, aza mandahy, aza manohatra, aza ny tsy fahaizanao
hoe za ny olona tsisy diplôme, za olona mahantra kely ty, za raha olona manana fahalemena raha-batana ohatr'izao, ny feoko raha ohatran'izao, ny tarehako misy zavatra ohatran'izao, tena hoe zavatra ohatran'izany indraindray lasa misakana atsika, tsy hanaovantsika ny hiraka izay nampanaovin'Andriamanitra atsika. Marka toko 4:5-10 mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Miantso anao Andriamanitra ary izao afatra izao no solo-tenan'Andriamanitra amin'ny teny aminao manao hoe mandehana amin'izao herinao izao. Efa niantso anao ao. Fantatr'Andriamanitra mihitsy ho herinao io, fa ho hitanao fa amin'io mihitsy no anehoany ny fahalebiazany. Tsy mitady olona exceptionnel n'Andriamanitra anaovana zavatra exceptionnel, fa mitady olona ordinaire, olona tsotra, olona tsy eritreretina akory, hanao zavatra extraordinaire, anehoana ny voninahiny eo amin'ny fiainanao. Vitanao ka tena vitanao. Ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Amen. Nefa mangidi fara Nini nazelu Fandatanya para Sawiti Intinu antu farani Aneu Aminao ni fitiavani Mandalone Sofiainane tizau Ararati face sosianiu Ula mialane ninaminau Sawitinu antu farani Aneuni ni fitiavani Sawiti Itinu antu farani Aneu Aminau ni fitiavani Mandalone Sofiainane tizau
jesosy anio mbola mialaneny naminao sawity no antso farany